Manodidina an'izay sehatra ny fahasalamana izay ihany isika saingy-ompana bebe kokoa ao anatin'ny asa sofiny anatrahatra ny tanjona azona mpanomeran-tsitrapo miisa 5 alina sy 3 hetsy ary hatramin'ny farany ity taona ity no tanjon'ireo mpanakanto mandray anjara amin'ilay hetsika fanentanana artiste offre une vie raha teto Antananarivo ihany moa no nisin'ity hetsika ity tao anatin'izay 3 volana izay dia mikasa ny anaparitaka izany hetsika izany manerana ny Madagasikara kosa ireo mpanakanto manome raha Ravakandriamanala sy Stefana Razafy Majemby. Kitatondramisa 700 no voangon'ireo mpanakanto nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fanentanana ny daholobe mba hanome raha an-tsitrapo tao anatin'ny 3 volana nanaovana ny fanentanana artiste offre une vie. Nijanona teto Antananarivo ihany ny fanentanana izay nambaran'ny mpikarakara fa mbola tsy ampy ka ilana ezaka bebe kokoa. Ny ahafahan'ireo mpanakanto anana ny enti-manana anohizana ny hetsika ny fanentanana tsy eto Antananarivo ihany fa hitarina hatrany amin'ireo faritra no tanjon'ny fiaraha-misakafo lehibe no karakaraina ny sabotsy teo teny amin'ny cercle Maison-Soanerano ka nahitana ny fandraisana anjara n'ireo mpanakanto maro. Tena faly be zay milaza aminareo amin'ity androany ity fa nandritra an'izay 3 volana voalohany izay efa 800 mahery ny poche de soin azonay tao amin'ny banque de soin. Efa nisy an'izany vokatra, efa nisy ny vokatra fa mbola tsy ampy satria 35 000 donneurs zany tadiavinay manerana ny Madagasikara ka izay indrindra no mahatonga ny anao an'ity hetsika ity satria le ty artiste offre une vie tsy hoe eto Antananarivo ihany zay no manao sensibilisation fa iparitaka ihany koa zay any amin'ny faritany dia le enti-manana nefa tsy misy zay tsy afaka hoe andondombaravarana ety seroa ny olona koa manana mahasairana anazy fa ny artiste offre une vie zay misy artiste aho afaka mitady vola dia nanao an'ity hetsika ity zahay mo fitadiavam-bola zany anampiana amin'ny zareo banque de sang. Fanatonana isa-tokantrano isaky ny orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary fiangonana samihafa no entin'ireo mpanakanto manatanteraka ny fanentanana. Hatreto mpanakanto 12 no efa nanomboka ny fanentanana ary mpanakanto maro hafa no efa nanambara ny fahavononan'izy ireo anohan'izao fesika ity tanindrazana izao. Nanampibetsaka tamin'ny fanatontosana ny fiaraha-misakafo fitadiavam-bola tamin'ny sabotsy teo ny orinasa Galana sy ny Sodam. Nanome voninahitra lanona tamin'ny fotoana io moa ny ambassadeur-ny Indonezia eto Madagasikara, ny général Roger Alala, secrétaire général ny fahadidiana république ary ny filohan'ny ingénieur.